misaotra amin'Andriamanitra mandrakariva isika raha mbola afaka mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana fohy izao. Ny alohan'ny zavatra rehetra dia hivavakisika. Jehovah-Andriamanitra iray eo, tsy mitsahatra ny misaotra amin'n'ity raha mankalaza ny anaronao izahay amin'ny fitiavanao anay, ka mbola amezanao anay tombonandro mba havelomana, ary mbola ahafahanay indray mandre ny teninao, tsy nampenina aminao ny toe-javatra mitranga teto amin'ny firenena izay mitondra takaitra, kanefa teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia mbola mahatsapy izay ny fiarovanao. Ny ankatahany aminao dia ny fanahinao masina no ka hiasa mandrakariva mba ahafahanay mamantatra ny sitraponao anatin'ny toe-javatra mitranga rehetra, satria misy tanjona kendrenao dia natonga ny vahoakanao hitodika tanteraka aminao izay tomoko ny tantara. Tsapanay tokoa fa mafy ny zavatra trehana, saika tsy mitsahatra ny loza tsy eto amin'ny firenena irery ihany, fa saika manerina n'izao tontolo izao, ary mahatsiaro ny tenin'i Jesosy Kristy izay raha niresaka tamin'ny mpianatra nilazany amin'ny fiafaran'ity izao tontolo izao ty hoe tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakan'ity izay vao tonga ny farany, ary izany indrindra no tsapanay amin'ny toe-javatra mitranga rehetra mba tsy hahatonga anay anjeniny andro lava na ho kivy manoloana ny faratsiana sy ny loza maro isan-karazany mitranga, fa ny hahatonga anay hanana fanantenana ny amin'ny fanjakana tianao ahorona ho ambadiky ny fahafatesana. Kanefa mbola velonainy izahay dia manantena ny fiarovanao, ary dia miandrandra isan'andro isan'andro ny teninao mba ahafantaranay ny sitraponao, ahafahanay mivelona ao anatin'ny fifaliana tanteraka. Matoa sy mino ary izahay fa mbola mindra fo aminay ianao, dia mitenena araka ny fombanao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Valy miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Tsy tapina fenina amintsika ny toe-javatra mitranga manerina n'izao tontolo izao, ary indrindra teto amin'ny firenena, satria ady no natrehana tao anatin'ny 3 taona izay nampitaditaina ary nampitondra faisana mihitsy ty izao tontolo izao ty, ary tsy afabela tamin'izany tsika teto amin'ny firenena malagasy, tsy afabela tamin'izany ny olona rehetra na tsara na ny ratsy, na marina na ny tsy marina, na mivavaka na tsy mivavaka, fa samy niatrika zavatsarotra, niatrika loza mandrakariva. Teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany nefa miditra tamin'ny taona vaovao isika, rehefa nambara tamintsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mora ny zavatra miandry antsika amin'ity taona ity, ary efa nampilaza Andriamanitra fa tsy ho aretiny ihany ny loza mety hitranga, fa maro ny loza tsy ampozina izay miatra, ary indrindra manerina n'izao tontolo izao. Kanefa tao anatin'ireny toe-javatra mitranga ireny dia nampianatra antsika Andriamanitra mba hiomana mandrakariva, hiambina mandrakariva, manoloana ny loza tampoka izay hitranga, ary dia nisy ny fepetra izay noraisina mba ho lasa fiainan'ny olona izay fiambenan'izay, mba tsy ho tampoka aminy fahatongavan'ny loza. Da dia teo ary ny fanantenana hoe taona 2024 mba ho lasan'izay ny loza rehetra, fa mba ho taona feno fiadanana, ho taona lavitry ny aretina, lavitry ny loza, dia hitantsika amin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra fa sasatry ny miarina
manoloana ny toejavatra mitranga tsy vitany hoe valina retina izay mamely izay mbola toy miady mandraka ankehitriny fa ataony rivo-doza efa mindroa misesy sahady zay nanjo ny firenena ary ny vokatra naterany teto amin'ny firenena dia nampatahotra sy nampangovotra ary izay no nahatonga ny mpitondra fanjakana zay niomana mandrakariva mba hietrehana an'izay zava-doza mitranga izay ary dia hitantsika ny famarinany tenin'Andriamanitra hoe na inona ezaka atao amin'ny olona iny fa na dia mivavaka aza ny loza dia natao hatrehana sedra avelan'Andriamanitra hiatra amin'ny taranak'olombelona rehetra ary misy antony rehetrarehetra ireny kanefa ny zavatra mitranga na dia ratsy amintsika aza dia ohatrany mampatsiaro ny vavaka nataon'ny Joba hoe isaorana ny any avy indrindra ozy fa tsy nysoa ihany raisina avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy keo amintsika olombelona ny toejavatra mitranga dia ratsy fa avelan'Andriamanitra iseho nefa le izy fampisehoany ny fitiavany fantatr'Andriamanitra fa zay ny mety hitondrana ny zanak'olombelona mba tsy hatonga azy anjenin'ny andro lava fa mba hampitodika ny fony sy ny fanahiny hiankina mandrakariva amin'Andriamanitra tsy mampanenina no manao teny averina hozy Paoly apôstôly fa mahasoa ny fanahintsika ary izany indrindra no nahatonga an'i Jesosy Kristy nanome ny ohatra hoe na le lehilahy endro na le lehilahy manantsaina miveriberina teto amin'ny fampahirezana zany samy nanorona ny tranony kanefa nitovy ny zavatra niatra taminy loza niatra taminy nitovy tsisy valaka fa ny toe-banana nanan'ireo olona ireo dia ny anankiray nandreny teny ka nankatao ary izay le tandindo ny fiambenana manoloana ny zavatra mitranga tonga ny loza ny rivo-doza tafiotra namely ny trano fa tsy nianjery zany trano zany fa le lehilahy adala kosa nandreny teny ihany koa fa tsy nankatao tonga ny loza ny fianjeran'izany trano zany tsy afaka hitsarana nefa ny toejavatra misy nandalo teto amin'ny firenena zay nampalahelo nanoloana ny loza farany dia ny cyclone zay namely mafy zay nampangovotra sy nampatahotra kanefa dia niomana arak'izay tokony natao arak'izay takatra ny fisainany mahaolona isika teto amin'ny firenena miampy tamin'ny fiankinana tamin'Andriamanitra ary izao tontolo izao mihitsy dia nafantatra tamin'ny alalan'ny meteo fa iny rivo-doza zay namely nandalo teto Madagasikara iny tsy nitovy tamin'ny rivo-doza cyclone hatramin'izay fa tena faran'izay mahery vaika ary nosokajiana tao anatin'ilay atao hoe ouragan ary raha nanapatra ny heriny iny rivo-doza iny potika tanteraka mihitsy Madagasikara manao antso tsika ary tsy sika rehetra fa ny ankamaroan'ny olona rehetra tonga saina mba hivavaka amin'Andriamanitra fa na dia eo ary ny fitaintainana manoloana ny loza zay ho avy hafa ny fomba hitantanan'Andriamanitra afaka manova ny zavatra ndray mimpimaso izy ka raha ny fieritreretana ny herin'ny rivo-doza zay tokony namely an'i Madagasikara mihoatra lavitra noho ny fahavoazana amin'izao ankehitriny izao ny zavatra tokony ho fahavoazana ny asa tamin'ny firenena ary azo lazaina ho an'ny olona matahotra an'Andriamanitra fa fahagagana ny toe-javatra mitranga na dia nisy ara-ny fitraikany izay nampitondra fahaisana ny faritra sasany teto amin'ny firenena fa tsy araka ny tokony ho izy ny herin'le rivo-doza zay namely teto izay mampiseho ny famondrampon'Andriamanitra tamintsika ary izay no nahatonga antsika nampahery teto hoe
raha nijery an'ireny afatra napetraka Jehova tamin'ny Solomon reny hoe raha ny olona zay nantsoko amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka, anetry tena tady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra ozy ary hasitrana ny taniny. Ary izay no nanaovana antso tamintsika hoe zay mahatsiaro fa olona natsoan'Andriamanitra tamin'ny anarany dia aoka hiditra amin'ny fivavahana sy ny fifadikaniny. Na inona zavatra nataontsika tsy masakana ny loza, tsy hiditra, fa ny fiarovan'Andriamanitra no mangatahantsika tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ary dia anisan'ny teny anankiray izay nafinaritra kanefa nazahoana toky ny teny izay niraisitsika tao amin'ny tantara faharoa fafito, tantara faharoa fafito ny 4:25 raha iverenantsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zao ndro soratra hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka mela ny elony ary hasitrana ny tanina. Ary zao dia hiratra ny masoko izy ary nisofoko hiaino ny vavaka izay atao amin'ity fitoerany ity, fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho mandrakariva. Teny nampahirezana antsika milohan'ny idiran'ny rivo-doza zany, nanambarantsika hoe na mino ny olona na tsy mino dia ty firenentsika ity dia firenena ny fidian'i Jehova no masin'ny Jehova mba hitoeran'ny anarany mandrakizay. Ary ny teny toko izay nomeny dia hiratra ny masoko izay ary ny sofoko hiaino ny vavaka izay atao amin'ity fitoerany ity. Tsisy afaka hirehare ny amin'ny valim-bavaka izay raisina avy amin'Andriamanitra ary eo indrindra no hitaomana atsika, indrindra itsika mpitovy filazantsara na dia eo ara ny afatra ampitaina mbahoaka mba tsy handeha nitehatra hoe ny vavaka nasandraritsika mahatonga an'Andriamanitra namindra fo. Fa Andriamanitra mitsinjo ny olona, fa isika dia marina ny teniny ny mpaminany hoe ny famarinantsika dia tahaka ny lamba misondray ao anatrehan'Andriamanitra, fa efa nifidy Andriamanitra fa manamarina ny teniny fotsiny izy no fanorampon'Andriamanitra fa tsy niezaka nataontsika mahatonga ny fiarovan'Andriamanitra, satria mitsinjo ireo olona zay nantsony tamin'ny anarany ka nandray fanapa-kevitra ho tonga amin'ny fanetretena hivavaka hitady ny tavany, hiala amin'ny ratsy fanaony. Mitsinjo an'izany olona izany Andriamanitra mba tsy hatonga ny olona hoe anka ny vavaka nasandratro, betsaka ange ny olona no mivavaka miantso an'Andriamanitra fa ny ankato lay teny hoe hanana fanetretena hitady ny tavan'i Jehova, hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony, tsy manatanteraka an'izany. Ary zay no mampiavaka ny olona izay nantson'Andriamanitra tamin'ny anarany. Ny fomba fanehoana ny vavaka tsara indrindra dia ny fankatoavana an'izay sitrapon'Andriamanitra izay ary azo antoka tanteraka. Fa maro ny olona feno fanetretena dia atao amin'ny firenena natonga ny famondrompon'Andriamanitra tamin'izao firenena izao. Tsy afa-niala tamin'ny lozitsika kanefa dia reny ny toe-javatra mitranga. Rehetra dia mampahery ireo olona trabona, ireo olona niaran-doza ny faritra izay tena potika tanteraka mba tsokivy, ary tsy afaka hitsara isika hoe tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra ireny olona ireny, fa navelan'Andriamanitra hitranga kosa mba hizahana toetra ny vahoaka hoe tena firy amin'ny malagasy ny ray fo hiraisaina ka honena vokatra ny fahavoazan'ny hafa, ampiseho ilay tena fitiavana ampitsahatra miampi-po mahatonga korotana eo anatrehan'ireny lozy ireny. Raha ny tokony ho izay nge tokony ho ravy Madagasikara fa dia misaotra an'Andriamanitra tsika manoloana an'ireny toe-javatra iny ary eo anatrehan'izao vona miatra amin'ny firenena izao
no tokony hifanapitsika tanteraka inona no tokony atao mba fahatsika manolo tanana reo avatsika maro trabona miaran-doza rava fananana ary inona no tokony atao ny firenena malagasy manoloana ny fananganana ny zavatra rava ho fanampiana ny fitondram-panjakana mba hiaraka hanarina ny firenena satria tsy afaka milasitsika hoe raha tonga ny loza de fanjakana no potika amin'izany fa miaraka migoka ny vokatry ny zavatra mitranga de atao amin'ny firenena avokoa na ny marina na ny tsy marina ary eo anatrehan'izany nefa de mbola misy antso ataon'Andriamanitra amin'ny olona mandrakariva tsisy tsara akoatra ny fiverenana amin'Andriamanitra satria ny taona 2024 sika de taona tsy tsara ny loza izy io betsaka ny loza tsy apozina mitranga fa na tsy fantatra raha ny loza zay mitranga de mila ny fiomanana mandrakariva tsy andeha anjeny ny andro lava tsy andeha hovariana amin'ny tsy fifankazahoana sy ny adila politika fifanenjehana ra-pivavahana fa mba iray fo iray saina tahaka an'le olona tao amin'ny sambony tarsisy samy nanao antso tamin'ny olona e samy miantso ny Andriamanina manoloana ny loza satria efa mbiankoditra ny toe-javatra mitranga zany rehetrarehetra nositsika tsy tongatonga ho azy satria ny resaka tsika hoe taona 2024 misy antony manokana mato mitomboka tamin'ny andro asabotsy zavatra tokony hotsarovany zanak'olombelona rehetra na mino na tsy mino de Andriamanitra ny nahary ny tany sy ny lanitra mba am'izay rehetra ao aminy Andriamanitra ny nandahatra ny fotoana na nisy ny andro voalohany ny andro faharoa ny andro fahatelo ny andro fahaefatra hatramin'ny andro fahafito da de orina moa vokatry ny fanadiadiana sy ny zavatra napetraka ny zanak'olombelona no natonga ny andro voalohany natao hoe alahady ny andro faharoa alatsinainy fa ao amin'ny soratra masina de saiky nambara arak'izay le hoe andro voalohany andro faharoa andro fahatelo hatramin'ny andro fahafito ary ny zavatra nanaitra nefa de ny fiatombohan'ny ty taony ty tamin'ny andro fahafitona andro sabotsy zay tsy tongatonga ho azy ho an'izao tontolo zao ary matetika miafatra ao anatin'ny andro de tsisy afabela amin'izany zao tontolo zao fa mba hatonga ny olona hamantatra an'Andriamanitra inona ny antony araka ny nambarantsika hoe hatramin'izay tsy ty taona 2024 ty ihany ange no taona nanomboka tamin'ny andro asabotsy na ny andro fahafito fa nisy ny taona ny fandimby zay nandalo nanomboka tamin'io andro fahafito io fa nampiavaka azy ny tsy toviny ny taona hatramin'izay de le zavatra mitranga manerina n'izao tontolo zao ary tafitotra ao anatin'izany ny taona 2024 zay mbola ady atrehan'izao tontolo zao niditra ny taona 2024 tamin'ny andro asabotsy le événement mitranga manerina n'izao tontolo zao zay tsy mbola miala fa miara misalahy zao tontolo zao mba hiadiva amin'ny aretina ny loza maro isan-karazany loza ara-boajanahary zay mamely ary tsika eto amin'ny firenena tsy afabela tamin'izany misy antony avokoa ary misy fifandraisany amin'ny andro ny fiatomboa amin'ny taona de ny mamaritra lalaka izorany ny taona ray manontolo iny afatra voalohany iny ary zay no jerevantsika kely mba fa atsika mamantatra sy andraisantsika ny fipetra ara-tsoratra masina zay omeny Jehovah-Andriamanitra atsika fa tsy tongatonga ho azy ny toe-javatra mitranga de amin'izao tontolo zao tsy tongatonga ho azy ny loza maro isan-karazany io zay mahatratra ny ty zao tontolo zao ty ary tsy tongatonga ho azy hoe naninona tsy tany amin'ny taona 2023 tany natomboka tamin'ny
andro fafito ny taona fa aty amin'ny taona 2022 de misy antony zany rehetrarehetra zany ary etotsika de somary ijery kely iverina hatrany amin'ny famoronana mihitsy mba atakaratsika ny mahandriamanitra n'andriamanitra satria ny fisin'ny andro voalohany faharoa fahatelo faefatra fa de tsy miforonony zanak'olombelona zany fa avy amin'andriamanitra zany ary ny andro tsiraray avy de samy manana ny afatra tian'andriamanitra ampitaina amin'ny zanak'olombelona zay tsy azo ampifamadihana mihitsy ary naseho an'izany tamin'ny amboronana nyte izao tontolo izao ity ary matetika raha mamakitsika ny baiboly de mijery ny tantaran'ny famoronana de saiky raisitsika atendrony fotsiny le izy fa matetika ny ankamaroan'ny olona tsy mahatakatra ny zavatra tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary zay indrindra no iverenatsika andinika ny baiboly mba hianatra kelytsika mba hiditra lalindalina ao amin'ny tenin'andriamanitra mba ahatakaratsika ny hevitr'andriamanitra mba ahafantaratsika fa tena misy io Jehovah io zay tena mitantana milohan'izay hidiratsika amin'izay nefa de mampatsiaro miteny zay nomen'andriamanitra ho teny faneva hiainana mandritra nyity taona ity mety eritreritra angamba ny olona hoe anao rery zany fa tsy anay fa matoa nambara tamitsika de afatra nomen'andriamanitra amin'ny fiangonana misy ny tena afatra nomen'andriamanitra zay mifamatotra amin'ny firenena mifamatotra amin'izao tontolo zao ka namino ny olona na tsy mino de marina mandrakariva io tenin'andriamanitra io ary tsy maintsy zaraina anatanterana ny tenin' Jesosy hoe tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakany ity zay vao tonga ny farany satria na iodika vy na iodika vana na sedra loza foantsika ary ny loza farany de ny faravany ty zao tontolo zao ty ka tsy ten'andriamanitra ho isan'izay oringany zasy ianao fa isan'izay anantena le fanjakana haharitra mandrakizay fiain'ny fahasambarana miaraka amin'andriamanitra ny Deutéronome toko faraiky amin'ny telopolo mifamatotra tanteraka na amin'ny zavatra ho tanterahan'andriamanitra eto amin'izao tontolo zao seho ny heviny firenena Deutéronome toko faraiky amin'ny telopolo ny andiny fahenina hoe mahereza sy matanjaza matahotra namana azy fa Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao tsy andahoanao na foy anao izy zay ny teny zay nomen'andriamanitra atsika ary eo anatrehan'izany de teny fampaherezana ho an'ny olona mitandokivy manoloana ny fahavalo zay misakatsakana mba tsy ahafahan'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany hiditra ny tany Kanana betsaka ny fahavalo isakana masika mahery vaika tsy hitsitsy fa isakana ny zanak'Israely tsy hiditra ny am'le tanina mpanantenainy ary io de zavatra io mitranga io eo amin'ny fiainany zanak'olombelona rehetra mba tsy hananan'ny olona fiadanana mba hisakanana ny zavatra tsara rehetrarehetra tiana ho tanterahana misy fahavalo ary ny fahavalo nefa tsy vitany hoe loza ny aretina ny cyclone ny horohorotany ny volcano mipoaka sy ny zavatra maro isan-karazany fa misy ko nefa olona ampiasain'ny devoly mba hitondra korotana hitera-doza ary zany zavatra tsy maintsy atrehantsika koa am'ty taona 2022 ty ary tsy gagy tsika hitatsika ny manerana ny tambajotra serasera ny resaka fanakianana ny resaka fanakivina ny resaka fikotrehana korotana loza ny tatao daholo zany rehetrarehetra zany kanefa ny teny zay tonga de hoe mahereza sy matanjaza matahotra namana azy fa Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao tsy andahoanao na hafoy anao izy zany hoe vanim-potoana hidiran'andriamanitra tsehatra irahany amin'ny olona zay nantsono tamin'ny anarany zay nifidiny mba ahafahan'andriamanitra miaro azy ary ny baiko zay nomena de hoe aza matahotra azy zany hoe aza matahotra ny aretina aza matahotra ny loza mitranga aza matahotra ny fanakorotanana fa ny zavatra tokony ataon'ny olona de mitodika amin'andriamanitra fa io andriamanitra io miaraka mandeha amintsika izy io ary hitataratra zany ao anatin'io fisetomboany taona amin'ny andro asabotsy io zay misy antony lehibe indrindra
ary zany mahatonga atsika hoe mampatsiaro zay teny nomen'andriamanitra atsika zay mba fahatsika tena manana fanantenana tanteraka ka tsy ikaraikina manoloana ny loza zay mitranga satria raisakitsika teto lavaka anankiray lavaky ny liona nanotazana ny Daniela nge ny taona 2023 nyporofon'andriamanitra zany ary nanomboka milatsakitsika zao ary de nanontany ivelany ary de nieritreritra mihitsy hoe zay ny fampitehany firenena malagasy tratran'ity ouragan ty nanoteto toerana ary ny fahavalo de ny faly ahoana ny fomba atao mba hatafavoaka ao anatin'ny toejavatra takan'izao satria mbola nisy fitondram-panjakana ny sedra loza maro isan-karazany de ty fitondram-panjakana zay atrehatsika am'izao fotoana zao ty kanefa Andriamanitra mahafantatra ny olona zay votiny ary mahafantatra ny olona manana ny hery rehetrarehetra hoentina miatrika nizay zava-doza rehetrarehetra zay de tahaka ny Daniela mety mifaly ny fahavalo satria fialonana angenina tonga ny Daniela na tsy mpitondavaka ny leoany ary de bataitsika any am'le hoe satana mihitsy no tsy mahazaka an'izany satria firenena ny fidin'Andriamanitra manokana no amasin'Andriamanitra manokana ary efa nyteny izy hoe ihiratra ny masony ary iaino ny vavaka zay atao am'ty fitoerany ty aozy lazainy Jehova de tsy zaka ny satana zany de mampiasa ny fomba rehetrarehetra izy mba mpiravoravo tanana ny olona ary nitanjona kendren'ny satana de zao ny atonga ny olona hiala amin'Andriamanitra ny atonga ny fitondram-panjakana tsy entehitra amin'Andriamanitra ary zay fantatry satana ninninna ady atrehana na alefa ny aretina alefa miady alefa ny fanakorotanana raha mbola misikitra amin'Andriamanitra ny olony de misy ny fiarovan'Andriamanitra fa ny antony reny toejavatra mitrango reny de mba atonga ny olona hiala amin'ny finoana ka raha vo miala amin'ny finoana ny olona de tena tonga ny fanravana tanteraka mihitsy ary zay no mamporosihana atsika hoe na manoloana ny toejavatra faran'izay sarotra zay andalovana aza mba miala amin'Andriamanitra re olona kanefa raha miaraka amin'Andriamanitra de zao Andriamanitra tsy tompony fikotranana fa tompony filaminana ary mahatoky ny teny zay nomena ny zanak'Israely hoe ilazao ny zanak'Israely anginy fa Jehova niady ho azy amin'ny toejavatra tsy vitany heriny tenatsika no miatrika ny loza fa de manantena ny fanavotan'Andriamanitra ny fomba mahagaga de tahaka ny Daniela na tsy mpitondavaka ny leoany inona ny zavatra mitranga ny andro ny fahavalo rehetrarehetra maty eo Daniela kanefa toky lehibe ny zavatra mitranga fa tsy maty tao Daniela navoaka tao izy velona somatsara tsy misy naratra na de mikely azy de torak'izany keo ty Madagasikara ty na de eritreretina fa ao anaty lavaka mangitsokitsoka ary tsika zao mahatoky ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy ho tafavoaka ary isy eo ny voninahitr'Andriamanitra satria mahatoky aho fa ny fitondram-panjakana ary maro ny vahoaka nantson'Andriamanitra tamin'ny anarany misikotra amin'ny mandrakariva tsy mora zany ao anatin'ny lavaky ny leoan'izany mampatahotra mampangovotra makivy kanefa rehefa tsy miala amin'Andriamanitra de tsy maintsy tafavoaka velona ary mifamatotra ozytsika amin'ny afatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ny fitomboan'ny taona tao anatin'izay andro asabotsy izay de tsy maintsy mijeritsika ao anatin'ny soratra masina mba hatakaratsika ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amitsika tamin'ny andro ny famoronana ny andro rehetrarehetra napetrak'Andriamanitra de misy antony avokoa ary misy lamina mazava tsara drafitra matipaika mifameno tanteraka ary tsy mifamadika ao anatin'ny afatra hoentin'Andriamanitra ao anatin'ny andro jerevantsika amin'ny akapobeany any amin'ny Genesis toko voalohany ihany ny tantaran'ny famoronana toko faharoa ray manontolo ary hiditra hatrany amin'ny toko fahatelo isika mba fahatsika mamantatra hoe inona ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ity andro asabotsy na andro fafito ozy lazainy ny soratra masiny ty de mamakitsika ny Genesis toko voalohany tsy mampaninona atsika fa alomba mianatra hojerevantsika ho misehatra ara-panahy ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amitsika ndraindray mety mieritreritra ny olona hoe hoan'ny mpianatra sekoly alady zany ho an'ny ankizy kely zany ho an'ny
mpianatra sekoly sabata zany hoan'ny olona vo mianatra soratra masina zany eny mety mariny zany mety fantatra fotsiny le tantara fa natao atsika koa am'izao andro faran'izao zany boky zany mba hamantaratsika lalindalina kokoa ny fomban'andriamanitra sy ny maizy an'andriamanitra iray manontolo vakitsika ny genesis toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy tamin'ny voalohany andriamanitra ozy nahary ny tany sy ny lanitra tsy afabela zany tsy mbola nisy aina teto am'izao tontolo zao ary io na ino ny olona zay mahatonga atsika iresaka hoe tsy natao ny kristianina fotsiny ny baiboly fa natao an'izao tontolo zao fa zao tontolo zao misy tsy matoky an'andriamanitra fa tsy afaka milazatsika hoe satria tsy matoky an'andriamanitra ny olona am'izao tontolo zao de tsy noarian'andriamanitra fa ny fahamarina tsy edikevitra tamin'ny voalohany andriamanitra ozy nahary ny lanitra sy ny tany tomponatoka tamin'ny famorona an'izao tontolo zao io andriamanitra io ary ny tany ozy de tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambony lalina ozy ary ny fanahin'andriamanitra nanomba tamboniny rano de miditra tsy kelikelytsika mamantatra ny zavatra mitranga satria andriamanitra no nantahatra ny fotoana natahatra ny andro nametraka hoe ty andro voalohany ary inona ny zavatra atao amin'ny andro voalohany de nampiseho fianarana ao atsika io andriamanitra io zay fantatritsika hoe io zavatra nataon'andriamanitra ny famoronana eo anke de tokony ho toetra n'olombelona eo amin'ny fiainany ihany keo raha andriamanitra nanao hoe misy mazava de nisy mazava ary hitan'andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisarahan'andriamanitra ny mazava sy ny maizina ary andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina de nisy ariva ary nisy maraina andro voalohany zay le andro voalohany raha adika atsika ny andro voalohany de andro alahady ozytsika am'izao ranompotoana zao io no andro voalohany ary inona ny nataon'andriamanitra tam'izay andro voalohany zay nampisaraka ny mazava sy ny maizina ary namaritra mazava tsara hoe ny mazava de nataony hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina zay ny nataony jehova mbola tsy nisy zavatra ny fironiny nahary ny tany sy ny lanitra izy mbola atao anatin'ny miaizina tanteraka de ny zavatra nataon'andriamanitra voalohany indrindra de zao nampisarahan'andriamanitra ny mazava sy ny maizina nataony hoe andro ny andro mazava nataony hoe alina ny andro maizina zay ny andro voalohany ary de ho hitatsika efa misy antony misy fandrindra tanteraka mahavariny ny zavatra nataon'andriamanitra raha mijery aty am-piandohana zany de saritina nysaintsika hoe tsy hoe ny fironon'andriamanitra ny zanak'olombelona fa mbola tsy nisy mazava sy maizina inona ny zavatra mitranga raha izay ny zavatra nisy fa zay ny mampiseho ny fisainan'andriamanitra tsy takatry ny saina zay hoe tena nisy lamina mazava tsara ny fameny tanteraka mihitsy ny zavatra nataon'andriamanitra isaky ny andro ny zavatra nataony tany voalohany de nampisaraka mazava sy ny maizina nanao ny andro sy ny alina izy eo amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo mety tsika amin'ny andro faharoa tsy de hivalaparatsika lava fa ao anatin'izay raha fakafakaina ny soratra masina de be deabe ny zavadalina tian'andriamanitra seho anatin'izay fanavahana ny aizina sy ny mazava zay tsy any nefa ny fitorany fanazavantsika fa tsy maintsy ampahafantariny zany aloha mba tonga avantsika traria am'le andro fafito zay nataon'andriamanitra hoe inona no ifandraisan'ireo andro fito reo satria inona moa ny antony mahatonga atsika mitondra ny fanazavana ny fitombohany ty taomity tamin'ny andro fafito de inona ny zavatra ifandraisany amy toe-javatra mitranga manerina n'izao tontolo zao zay tsy afabela satria ny zavatra tokony ho an-tsainy olona de andriamanitra ny nahary ny tany sy ny lanitra eo ambany fahefan'andriamanitra daolo ny zavatra rehetrarehetra ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahavalo ary andriamanitra nanao hoe misy abakabaka eo anelanelan'ny rano ary eo ka ampisaraka ny rano amin'ny rano izy ary andriamanitra nanao ny abakabaka ka nampisaraka ny rano amban'ny abakabaka tamin'ny rano amboniny abakabaka de nisy izany ary andriamanitra nanao ny abakabaka hoe lanitra de nisy ariva sy nisy maraina andro faharoa zany tamin'ny andro faharoa zany de zao
misy zavatra navahan'andriamanitra manokana tsy ho bamba raibe misy ny rano ambon'ny abakabaka ao zay entina ilazana nyeo lanitra hitatsika eny ambony io mangamanga ary misy ny ety ambany nampisarahan'andriamanitra zany de misy ny rano ambany ny abakabaka zay ny zavatra nataon'andriamanitra tamin'ny andro faharoa tamin'ny voalohany nasy ny andro nasy alina tamin'ny andro faharoa nampisarahan'andriamanitra ary navahany ny lanitra sy rano ety amban'ny abakabaka zay ny andro faharoa ary tahadidio tsara tsy azo ampifamadiany reo rehetrarehetra reo tsy azo ampifamadiany eo amin'ny andininy fahasivy ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo amby folo ajanontsika hatreo ny fanazavana aloha androany fa tsara ny afataratsika an'izay rehetrarehetra zay hoe zavatra tsy mifamadiky reo zavatra nataon'andriamanitra reo misy lamina matipaika mifameno tanteraka tsy misy mifamadika fa misy antony mba hisin'ny firindrana mahagaga eo amin'ny zavatra zay tanterahan'andriamanitra manomboka eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahatelo amby folo de zao ny voasoratra hoe ary andriamanitra nanao hoe aoka iangona ny rano eny amban'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerany iray ary oka iseho ny maina de nisy izany ary andriamanitra nanao ny maina hoe tany ary ny rano tafangana nataony hoe ranomasina ary hitan'andriamanitra fa tsara zany ary andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aniry ahitra sy anana mamoa ary azo fihinam-bo zay mamoa samiaraka ny karazany avy ka manam-bo ao aminy eny ambon'ny tany de nisy izany ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa samiaraka ny karazany avy ary azo mamoa zay manam-bo ao aminy samiaraka ny karazany avy ary hitan'andriamanitra fa tsara zany de nisy ariva nisy maraina andro fahatelo zany de jereo angele firindrana mahagaga le lamina matipaika apetrak'andriamanitra nangonina ny rano aloha tety ambany fa rehefa tena tafasaraka ny lanitra sy ny rano amban'ny abakabaka de zao navahan'andriamanitra nangonina tamin'ny toerana anakiray indray ny rano de teo vao naseho ny tany maina zay natao hoe tany ary teo am'le tany maina zay niseo de teo andriamanitra ny namorona ny ahatra anana azo fihinam-bo maro isan-karazany samiaraky ny karazany avy de jereo tsara le organisation matipaika napetrak'andriamanitra teo anatrehan'zany ary de mbola tsindritsika tsara ihany tsy misy zavatra mifamadiko reo tsy hoe ahanka andeha hoe tena tamin'ny andro voalohany de tonga de nampaniry ny ahatra sy ny voankazo fihinam-bo andriamanitra kanefa ny mazava tsy nisy ny tany tsy nisy fa jereo tsara le firindrana mahagaga zay tsy azo ampifamadiana ny mazava aloha naseho sarahana ny mazava sy ny aiziny rehefa avy eo ny sarahana ny rano tambon'ny abakabaka sy tamban'ny abakabaka rehefa avy eo indray nangonina tamin'ny fitoerana iray ny rano de naseho le tany maina ary rehefa niseho ny tany maina de nampanirina am'izay le azo fihinam-bo rehetra ny anana samiaraky ny karazany avy andro fahatelo izany ny zavatra tsara ho fantaritsika de zao hoe le fomba ataon'andriamanitra eo anatrehany zany rehetrarehetra zany ny amin'ny lamina matipaika napetrany teo amin'ny andro famoronany ary tsy tongatonga ho azy izy io fa tiany kosa empita amin'ny zanak'olombelona eo amin'ny zavatra zay atao rehetrarehetra ny zavatra atao de misy lamina mazava tsara misy organisation mipetrapetraka mazava tsara mifameno tanteraka tsy mifamadika mba isy ny firindrana mahafinaritra mahavarina mahasambatra isy vokatso eo anatrehan'izay andro telo no hitatsika andro telo tsy mifamadika ary hitatsika moa ny soratra masina tsy maintsy nyresahatsika zany mba hisotomatsika lesona manoloana ny toejavatra mitranga satria ny andro ray ny andro tsiraray avy de misy tantarany zay tsy azo ampifamadiana tsy hoe anka tena tonga mivanim-potoana misy atsika de ny atsika ny andro fahenina de andro ampisarahana ny mazava sy ny maizina manjary manao tsinotsinona an'andriamanitra fa raha vao miresaka ny fanasarahana ny maizina sy ny mazava tsy maintsy afatry ny andro voalohany zay
amin'ny andro faharoa de ao le fampisarahana ny tany maina ny rano ambon'ny abakabaka sy ny rano ambanin'ny abakabaka zay ny afatra hoentina ao anatin'ny andro faharoa, ny afatra hoentina ao anatin'ny andro fahatelo de le rano tete ambanin'ny abakabaka indray nangonina tamin'ny fitoerana iray mba sehoan'ny tany maina ahafahan'ny anana sy ny azo fihinam-bo mamokatra. Zay ny afatra hoentina amin'ny andro fahatelo zay tsy mifamadika mihitsy zany rehetrarehetra zany fa saingy vitatsika fa izahan'ny olona ampifamadihana akorotana ny lamina napetraka andriamanitra reo no mahatonga ny toezavatra mitranga rehetra am'izao vanim-potoana zao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra izahana akorotany ny zanak'olombelona ary vokatry ny tolo-tsaina ratsy avy amin'ny satana de mahatonga ny oloza maro isan-karazany miatra ety am'ty izao tontolo zao ity. Tsara ny afantarantsika an'izay rehetrarehetra zay arina moa mahatonga atsika am'resaka an'izay ny fiafarany fanazavana angedy any am'le hoe fananinina natomboka tamin'ny andro sabotsy ny taona 2024 tsy hoe avahantsika eto amin'ny firenena fotsiny zany fa vanim-potoana anankiray ny sinny événement mondial ary miaina am'izay ty zao tontolo zao ity ary zavatra ratsy miatra am'izao tontolo zao loza tsy nambisaina mipotra avetsy avero tsy ampozina ary miatra miatra eto amin'ny firenena zany misy antony zany rehetrarehetra zany fa mila mamantatra tsika hoe inona ny zavatra miafina ao anatin'io andro fa fito zay etombohan'ny taona io zay hamaritra ny taona ray manontolo mpanampatonga ny taona 2023 de ajanontsika treo aloha ho tohizatsika ny manaraka ary ny angaviako de zao asa mitsara ety am-piandohany fa manana baiboly tsika hoe mpilatanantsika de andao iondrika ange ao anatin'ny baiboly andao mba hianatra andinika baiboly hijery amakafaka somary lalindalina kokoa e mba ahafantarantsika ny hevitr'andriamanitra ahafahantsika mandray ny fipetra rehetrarehetra sitrak'andriamanitra tiatsika ho tanterahana mba hisiny ny fiarovana eo amin'ny fiainantsika miantony zany rehetrarehetra zany ka tsy maintsy nazavain'izay de ho hitatsika moa fa de ahita zavatra mafinaritra tsika ary ahita vaolana atolotr'andriamanitra manoloana ny toejavatra mitranga rehetrarehetra indrindra ny taona 2024 fa ny azo antoka fotsiny de zao nanome toko jehovah aza matahotra aza manahy azy mahireza sy matanjahozy jehovah fa jehovah andriamanitra no miara-mandeha aminao tsy andaonao na hafoy anao izy ary noho izay anton'izay indrindra mahatonga an'andriamanitra mialanenina mampitondra ny fanazavana mba ho tafaletika ao anatin'ny fon'ny olona ka na ino ny olona nefa na tsy ino andriamanitra tsy mba manery ny olona nge ary hitatsika tia mitantara famoronana zany tsy nanery ny adamasiva mihitsy andriamanitra hoe tsy maintsy tiana ataonareo fa nandeha tam'izay saipatana izy de inona ny zavatra mitranga teo anatrian'zany rehetrarehetra zany zay toejavatra zay mbola miverina mandraka ankehitriny ka mahatonga loza ety am'ty zao tontolo zao ety voninahitro n'andriamanitra rery any vavaksika misaotranao jehovah andriamanitra ray ny amin'ny teny nomenao satria ny teninao tombo tsy teny fampanantenana pokaty fotsiny fa teny feno zava-dalina mba tonga anay ho tonga mifankatoavana tanteraka mifantatra anao andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra andriamanitra nametraka ny andro sy ny fotoana andriamanitra nametraka ny afatra isaky ny andro tsy raray avy zay matetika nandalo fotsiny tamin'ny sainy ny zanakao kanefa ankehitriny tompo miditra antsehatra ianao mba hiverenan'ny olona ho amin'ny lohan'ny tanterana mba tsapan'ny olona fa ianao nahary izao tontolo zao ary misy afatra tiana mampitaina angatahany aminao de mifanainao masina anoka iasa mandrakariva ary tsy adinina ianao mitondram-bavaka manokana ny firenena ao anatin'izao toejavatra mitranga betsaka ny faritra ny olona ao anatin'ny drabona marary ary tsy na ny firenena azy de mandalo toejavatra sarotra satria na ny zavatra natsangana marino rava kanefa mahatoko ny teninao hoe tafavoaka velona vao anatin'ny lavaky ny leoka takany Daniel
dia hiditra antsehatra ny fomba mahagagataka zay fa nataonao hatramin'izay namaly vavaka ianao amindra fo ianao aoka tonga saina nyvaokanao rehetra mba hitodika tanteraka aminao ka hahay eny ny feonao mba sy ny firindrana milamina eo ny fiainanay misaotra indrindra ray io ny anaran'i jesosy amen. anao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy a dia mbola manolotra ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika.